fantatra hoe inona no nahazo ny seni tokony teo eo amin'ny 900 teo eo tafamoaka voka-pifidianana vonjimaika tsy nay izy ireo izay azo eritreretina fa voka-pifidianana vonjimaika tena izy ary ofisialy ny tena nanaitra tamin'ity tranga ity dia zao tsy ary lala no nitarika tsy ary lala no lany tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra vonjimaika ny fifidianana ben'ny tanàna fa itody Ravalomanana zany hoe mifanohitra tanteraka tamin'ny vokatra navoakan'izy ireo omaly izay nanaovana lanonana ara-panjakana sy ny maro hafa izay narantsika teto tao amin'ny TVM sadaikatra daholo ny mpanaraka toe-dram-pirenena fa indrindra ireo televiziona sy gazety maro samihafa toy ny Tia Tanindrazana, Dream sy ny sisa tsy voatanisa ndao aratsika ankaiky izany voka-pifidianana vonjimaika faharoa izay navoakan'ny seni tamin'ny 900 teo eo raha mijery ankaiky ity sary ity sika dia zao itody Ravalomanana no mitazona larina voalohany aorin'izay Iary Lala Ramanantsoa aorin'izay Tahina Razafinjoela Randriamampionina Joseph Martin ary ny farany Indrina Razanamasy ho an'ny kandidat Tody Ravalomanana manokana natolotry ny antoko-tiako Madagasikara dia vato miisa 470 seninjato sy iray hetsy no vato azony na 270 faingo 120 isanjato Iary Lala Ramanantsoa kosa no mitazona larina faharoa nahazo vato miisa 470 sy telonjato sy 500 sy sivial izay azo adika hoe 730 faingo 570 isanjato ny larina fahatelo dia mbola Tahina Razafinjoela ihany 780 sy 500 sy 700 sy roala ny vato azony na 120 faingo 70 isanjato Randriamampionina Joseph Martin kosa no mitazona larana fa efatra vato miisa 420 sy 700 sy 300 no azony na ray faingo 550 isanjato mitazona larana fahadimy kosa Razanamasy Tahiry Fanana Ndrina nahazo vato miisa 790 ambizato sy 200 na aotra faingo 720 isanjato ary ny farany kosa dia Monjaroindefo Zafitsimivalo vato miisa 730 sy 100 no azony na aotra faingo 550 isanjato arak'izany rehetra zany dia mitsimbadika ambony ambany ity voka-pifidianana vonjimaika izay navoakan'ny seni tsy nay ity fa na dia zany amin'ny ankapobeny tsy dia nisy fiovana firy ny isan'olona ny soratra anarana ny isan'olona tonga ny fidy ary tahaka izay ihany koa ny taham-pandraisana anjara izay tsy nisy fiovana firy araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mbola 730 faingo 320 isanjato ihany ny taham-pandraisana anjara fa ny nisy fiovany dia ny vato fotsy ny vato maty sy ny vato manan-kery araka ireny fivoahan'ny vokatra vonjimaika tsy nahy nataon'ny seni ireny dia saika taitra daholo ny ankabetsan'olona mpanaraka toe-dram-pirenena indrindra fa ireo mpanaraka ankaiky ny raharam-pifidianana nanamarina ny aiain'izy ireo ity fihetsika nataony seni ity fa ny zavatra tena nanaitra ny mpanaraka toe-dram-pirenena dia zao rehefa hitan'ny seni fa ny savoritaka daholo ny olona rehetra nanoloana ity voka-pifidianana tsy nahy navoakan'ny seni ity dia zao no esorin'izy ireo tao amin'ny tranokalan'izy ireo no fafan'izy ireo ny voka-pifidianana vonjimaika ofisialy ny teto Antananarivo renivohitra ary afaka manamarina an'izany koa ny tato amin'ny 23 rehefa nitsidika ny tranokalan'ny seni araka ny hitantsika io dia tsy mety misokatra intsony ny voka-pifidianana vonjimaika ny Antananarivo renivohitra mazava ho azy fa no fafan'izy ireo izany eto amin'izay isika ndao aratsika ny réaction vitsivitsy izay niparitaka tato anatin'ny tambazotra tserasira Facebook toy izao ny tatitra nataon'ny televiziona Dream légité moa ny anarany atao anatin'ny tambazotra tserasira fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra niova ho candidat Tody Ravalomanana indray no mitarika amin'ny salanisa 270 faingo 120 isanjato mifanohitra tanteraka tamin'ilay voka-pifidianana feno vonjimaika navoakan'ny seni na vao miera malotena misahana fifidianana ny vokatra hita ao amin'ny tranokalan'izy ireo amin'izao fotoana izao napetraka izy ireo teo ambany ny capture izay nalain'izy ireo tao amin'ny tranokalan'ny seni ny voyan'ity resaka ty ihany koa ny pejy gazety Tia Tanindrazana seni misy voka-pifidianana roa samihafa ho an'ny Antananarivo Baraingo novaina avy eo nakatona indray ny tranokala toy izao kosa ny réaction ny Guy Rivo Randrianarsoa ny fo veny seni sa ahoana mba ajereo amin'izao aingana be ilay site
enina de candidat tojo ravalomanana aza izay voakasika nyity raharam-pifidianana ity mba namoaka ny fihetsempo-ny tao amin'ny page Facebook-ny. Toy izao ny fihetsempo-ny tojo ravalomanana, tsy misy resaka fa tonga de sary vita capture avy tany amin'ny tranokalan'ny CENI nozarainy tao amin'ny page Facebook-ny izay afaka milaza zavatra maro dia maro. Tsy tara tamin'ity resaka ty ihany koa Ifany Soernevo izay anisan'ny mpanaraka ankaiky ny toedra aram-pirenena, mpanaraka ankaiky ny fizotran'ny fifidianana. Toy izao izy tamin'ny fotoanan'ny voahany ity voka-pifidianana Tsinay navoakany CENI ity. Ahoana tsara ndray hoe ry CENI lany tojo ravalomanana 220 faingo 120 isanjato. Ity CENI ity mihitsy no atao disqualifié fa tsy misy raha manjary eto. Ary Rajoelina no tokony samborina de gadraina pour complicité de fraude. Tsy vitan'izay mbola notohizany ihany. Ry malagasy miomana hiaro ny safidim-bahoaka. Tsy Antananarivo ihany fa ny faritany rehetra no viravirain'ny CENI no vainy ny vatinao. Tsy vitatreo mbola notohizany ihany. CENI atao lasa tsy azo jerena ny vokatra vonjimaika marina teo. Ary ity anankiray nozarainy ity no tsy afa-miala ary tsy afaka handa ny fisiny zany ny CENI satria azo antsary mihitsy ny fivoahany ity voka-pifidianana Tsinay vonjimaika tao amin'ny tranokalan'ny CENI. Eny hatramin'ny orana atao azy tao amin'ny tranokala dia mbola azo antsary avokoa. Porofo mitohaka amin'ny tenda ity. Ndao arahantsika kely izany vidéo izany. Amin'izao tsika amin'ny dimy sasany mahery dimy ao amin'ny site-ny CENI Madagascar official site-ny CENI androany amin'ny dimy sasany résultat commune Antananarivo renivohitra le biaziko kely mba ho hitan'ny rehetrarehetra ihany. Mahititsika ny résultat commune Antananarivo renivohitra laharana fahaefatra tojo ravalomanana 42,21%. Ny laharana fahafito Iary Lala Ramanantsoa 37,75%. Ao amin'ny site-ny CENI amin'izao orizao. Ny resaka nyty ihany koa ny page politika ranoray izay anisan'ny mpanaraka politika eto Madagasikara sy any ivelany. Inona ihany zany no tena izy ry CENI Madagasikara? Nivoaka tao amin'ny site de aveo nesorina. Ankoatr'izay maro de maro ny olo-pirenena izay naneoneviny tato anatin'ny tambazotra tserasera izay nahita maso ny fisiny zany tao amin'ny tranokalan'ny CENI. Hoy ity anankiray ity tao amin'ny groupe 24 Mada, ohatra ny tsy mazavazava mihitsy hoe iza no tena lany. Rehefa nanokatra ny lien izay tao amin'ny page CENI de izao nivoaka izao lany tojo ravalomanana. Voandroany voateo mihitsy izany. Maro de maro ankoatr'izay ny naneo ny heviny tato, naneo ny fihetsempo-ny manoloana iny toedra raha iny fa tsy afaka ho tany isaitsika eto fa ho tramaraina eto isika. Fa ho antsika izay tsy naharaka ny voka-pifidianana omaly, ndao arahantsika kely izany voka-pifidianana vonjimaika izay nametrahan'ny CENI any candidat Ary Lala Ramanantsoa ho lohalaharana lany vonjimaika tao amin'ny voka-pifidianana vonjimaika officialy izay navoakan'izy ireo omaly 20 Desambra 2024. Ndao ary. Nivoaka mpandresy tamin'ireo candidat nirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra i Ary Lala Ramanantsoa raha araka ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI tamin'ity androany ity. Ho an'izay tsy naharaka dia navoaka ny CENI androany zoma 20 Desambra 2024 ny voka-pifidianana vonjimaika teto amin'ny faritany Antananarivo rehetra izay nandeha mivantana tao amin'ny fahitalavitra televisiona malagasy na TVM androany moa zany fa tsy hita tao amin'ny pejin'ny CENI tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy kosa. Raha ho an'ny commune Antananarivo renivohitra manokana no resaina dia toy izao ny voka-pifidianana tao. Voalohany indrindra aloha dia nisy olo-pirenena ny isa teo amin'ny 7,747,704 no voasoratra anarana. 470,705,504 kosa no tonga mifidy teto Antananarivo renivohitra. Nahitana vato fotsy 2,703 na 2,730 tamin'izany
Ny Vatomaty kosa 8,350 na 2,500. Zany hoe 4,794 ny isan'ny vato manan-kery araky ity sary mivoaka avy tamin'ny CENI ity. 7,370 kosa ny taham-pandraisana anjara tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity teto Antananarivo renivohitra. Raha ampatsiahivina dia nisy kandida 7 no nirotsaka ho fidiana ben'ny tanàna teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny kandida laharana voalohany Razanamasy Tahiry Fahananandriana, kandida indépendant Iarivo Mandroso dia nahazo vato miisa 7,720 na 4,720. Ny kandida laharana faharoa dia Itaina Razafinjoelina avy amin'ny Antoko Tia Tanindrazana, nahazo vato miisa 7,573 na 2,770. Ny manaraka ny kandida laharana fahatelo dia Randriamampiona Joseph Martin avy amin'ny Antoko RTM, nahazo vato miisa 4,703 izy na 2,750. Itojo Ravalomanana kandida laharana fahaefatra avy amin'ny Antoko Tiako Madagasikara na Tima kosa dia nahazo vato miisa 4,707 na 4,420. Ny eo amin'ny laharana fahadimy ny kandida Monja Roindefo Zafitsimivalo no nahazo ny vato ambany indrindra teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra satria miisa 7,330 ny vato azony tamin'ity fifidianana ity na 4,450 zany. Ny laharana fahaenina Mandrindra Rivony Gasikara Fensoa avy amin'ny mouvement Gasikara kosa nahazo vato miisa 4,703 na 5,770. Ary ny kandida laharana fahafito farany Ramanantsoa Arilala avy amin'ny vovonana politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na fantatsika amin'ny hoe Irmara kosa no nivoaka mpandresy tamin'ity fifidianana ity satria nahazo vato miisa 3,790 sy iray hetsy izy, zany hoe 3,420 ny vato azony. Marihana fa izy rery no kandida vehivavy sady mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Zany hoe raha alahatra avy any amin'ny nahazo vato be indrindra ka hatrany amin'ny vato kely indrindra zany dia toy izao ny filaharany. Ny eo amin'ny voalohany zany lany ben'ny tanàna dia i Arilala Ramanantsoa, ny eo amin'ny faharoa kosa i Tojo Ravalomanana, ny fahatelo i Taina Razafinjoelina, Gasikara Fensoa eo amin'ny fahaefatra, ny fahadimy dia i Randriamampiona Joseph Martin, ny fahaenina Ndrina Razanamasy, ary ny farany arak'ile efa voalaza teo ihany dia i Monja Roindefo. Faly dia faly arak'izany ireo mpanaradia sy mpilelaka ny fitondrana manoloana an'izao vato azony Arilala Ramanantsoa izao satria izy zany no lany vonjimaika eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Hitantsika eto amin'ity horonan-tsary kely ity moa ny hafalian'ireo solitena izay tonga tany amin'ny CENI nanaraka n'ity voka-pifidianana ity, toa ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga, ny ministra ny fanabeazam-pirenena Dr Saondra Malala Marie Michel, ny solombavambahoaka Nèvre Oltina sy ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena Andriamananoro Augustin sy ny sisa sy ny sisa. Tena naneho an'izany hafalian'izany mihitsy moa ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena Augustin Andriamananoro rehefa tafaresaka tamin'ireo mpanao gazety teo ivelan'ny CENI. Tena afa-po tanteraka izy amin'izao valim-pifidianana vonjimaika izao satria nandresy ny kandida natolotry ny vovonana Irmara, zany hoe i Arilala Ramanantsoa. Mahita ity ve-panina ity fa nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra na dia nisy aza niezaka fampisaraham-bazana nataon'ny mpanohitra ka nisaotra ny mpikarakara sy ny mpandray anjara rehetra tamin'ity fifidianana ity izy. Tsy mitanila sy mangarahara ny CENI ary madio tanteraka ity fifidianana ben'ny tanàna ity ho an'ity solombavambahoaka sady filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena ity.
Nda ho arahantsika ny fanehoan-keviny. Ny zavatra azo ambaraka dia ataoko hoe ny fahafahampo amin'ny ankapobeny amin'ny fizotry ny fifidianana izay nizotra tao anatiny filaminana ary isaorana ny mpikarakara indrindra ireo rehetrarehetra nandray anjara tamin'izany zavatra izany. Eo moa ny androm-panjakana rehetra itsatsokajy ny CNI izay nijoro amin'ny hoe fametrahana fifidianana tsy mitanila ary mangarahara. Io moa zany ny voka-pifidianana ankehitriny raha Antananarivo renivohitra manokana no jerentsika dia nahafapo satria nandresy ny candidat laharana fahafito Ramatoa Ramanantsoa izay natolotry ny vondrona Irmana. Mino tsika fa nandresy ny fitiavana manoloana ny ezaka fampisaraham-bavana nataon'ny sasatsasany ary mino tsika ihany koa fa efa tokony havalina ny lasa ny adila politika eto Antananarivo fa Antananarivo tokony hijoro amin'ny fampihavanana ny firaisankina ary renivohitra Madagasikara ity manana ny toerana tsirairay hitondra ny anjara biriky no an'ny fampandrosoana ary lohalarana amin'izany ny mpiaradia amin'ny maroanisa ankehitriny dia ny vovonana Irmara izany ary fifidianana mazava ho azy eo anatin'ny fahadiovana tsika tsy afaka manao atao anatin'ny CNI ve tsika dia hiresaka zavatra hoe tsy mety sy manara-penitra sy maloto zany tsy be teo. Nanao fanentanana ihany koa i Augustin Andriamananoro manoloana n'ity voka-pifidianana Vonjimaiky ity mba hanekena an'izay valim-pifidianana izay ampitoniana sy andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Antananarivo. Manantena zany ity solombavam-bahoaka ity mba ho lavitry ny fandrafiana sy anakaiky ny fampandrosoana ny komuna Antananarivo renivohitra ary izay ihany koa izy no endrasan'ny vahoaka. Za angamba tsy ataoko hoe afaka hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitsara satria isan'ireo mpilalao fa raha manana teno ambara dia izao miteneniko hoe matoa izy rehetra izay niezaka andray anjara amin'ny fifidianana dia mino fa ao anatin'izy ireo ny farafahakeliny hoe fitiavana n'Antananarivo. Oka izany kehitrindra fa hoe nisy ny lalao teo nisy ny mpandresy dia miaraka manaiky tsika ampitoniana ny voka-pifidianana ary samy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampisoana Antananarivo satria ny zavatra mazavany ao anatin'izany hoe lista ny olona hofidiana zany tsy hoe akory rehefa resy rehefa ao anatin'ireo filan-kevitry ny fitan-kevim-pitantanana ny commune dia hisy olo-tena an'ireo olona izay nandray anjara arakaraky ny voix obtenue zany na hoe ny isam-bato izay azony tamin'ny fifidianana ka commune Antananarivo ho lavitry ny fandrafiana ary akaiky ny fampandrosoana no andrasan'ny vahoaka ankehitriny. Namafisin'ny CNI ihany koa zany voalazany Augustin Andriamananoro zany tao anatin'ity publication nataon'izy ireo tao amin'ny tambazotra tserasera ity izay famitinana ny voka-pifidianana bentanana teto amin'ny faritany Antananarivo. Izany hoe afapo amin'ny asany tanteraka ihany koa zany ny CNI amin'izao satria toy izao ny zavatra nosoratan'izy ireo. Araky ny andidiny lalana azy dia navoaka ny CNI ampahibe masoandro andro 20 Desambra ny voka-pifidianana Vonjimaiky feno ho an'ny faritany Antananarivo tao aorian'ny fifidianana bentanana sy mpanolo-tsaina. 470 isanjato ny tahampavitrihan'ny mpifidy tato amin'ny faritany Antananarivo raha toa ka 770 isanjato zany eo amin'ny nasionaly ka komuna 710 no nahitana tahampavitriana mihoatra ny 50 isanjato. Komuna 730 kosa no nahitana tahampavitriana latsaky ny 50 isanjato. Namarin'ny filohan'ny CNI Dama Arsène nandritra ny lahateniny fa ny didy amandalana no fototry ny asa rehetra tanterahan'ny CNI. Maro ireo nankasitraka ny asa fanomanana sy fanatanterahana ny fifidianana ary re avokoa ny fanamarian'ny olom-pirenena manodidina ny mety ho tsy fahatomombanana samihafa saingy tsy voatery hanohitohina ny fahamarinan'ny latsabato sy ny voka-pifidianana avokoa zany. Maro be ireo ezaka tamin'ny fanafainganana an'izao famoahana voka-pifidianana Vonjimaiky izao toy ny fametrahana ny rafitra Spatrek izay nandrindra iasa Androamanalina tsy ankiato. Teo ihany koa ny fampiasana angidimby sy fiaramanidina nanangona an'ireo vokatra avy amin'ny faritra Sarodalana. Nanamafy ihany koa ny CNI fa hivoaka mialohan'ny 14 Desambra avokoa ireo vokatra Vonjimaiky amin'ny faritany 5 hafa. Fa ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ihany anefa no tena faly sy afapo amin'ity valim-pifidianana ity raha ny ao amin'ny tambazotra tserasera sosialy no jerena satria
Maro dia maro ny tsy manaiky sy tsy afa-po amin'ity voka-pifidianana ity. Maro mihitsy aza ny tezitra noho ny alabato izay efa hita amin'ny baribaribe sy efa tratram-body omby kanefa hodiana fanina. Raha araka ity voka-pifidianana avy amin'ny Faniry Soerinaivo ity ohatra, izay navoaka tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook, dia ny famadika ny laharana nisy an'i Arilala Ramanantsoa sy Tojo Ravalomanana. Tokony Tojo Ravalomanana no nivoaka mpandresy, izany hoe lany be ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Hitantsika amin'ity sary ity izany fa vato miisa 3.30 sy 2.1 hetsy na 2.70 faingo 1.30 ny olona nifidy azy tato anatin'ity voka-pifidianana avy amin'ny Faniry Soerinaivo ity. I Arilala Ramanantsoa kosa dia nahazo vato miisa 2.70 sy 4.4 alina na 4.30 faingo 5.70 isan-jato. Ka arak'izany dia anisan'ireo tsy manaiky an'ity voka-pifidianana vonjimaika ity izany i Faniry Soerinaivo. Diso izy ny ankoatran'io ka samy miaro ny vatona latsany fa maro no nifidy na dia efa namorona ordonansa tsy manjary aza ry zareo. Ankoatran'ny resaka alabato dia nahatsikaritra fanovana ny voka-pifidianana tany amin'ireo komuna hafa ihany koa i Fernand Selo. Ohatra izao hoe ity tany amin'ny komuna Kiangara distrikana Ankazbe ity dia raha ny fivoy no nandresy tao amin'ny SRMV dia novainy seny ho lasa Irmara no nandresy. 4.95 ny vato azon'ny fivoy, izany hoe 10.7 isan-jato. 3.30 sy 500 kosa ny vato azon'ny Irmara na 7.2 isan-jato. Fa lasa nampiakarina nefa nisan'ny vaton'ny Irmara, hitantsika amin'ity sary ity izany, lasa 8.5 sy 500 ka lasa nandresy ny Irmara satria lasa 10.2 isan-jato indray izany ny tampifidin'ny kandida Irmara ary lasa nidina 7.4 isan-jato kosa ny avy amin'ny fivoy. Raha tao amin'ny komuna Talatavolo kosa, raha tokony ho Timma no nandresy dia lasa Irmara no nandresy izany. Hitantsika amin'reto sary reto izany. Tany amin'ny SRMV dia nahazo vato 10.9 ny Irmara ary ny Timma kosa nahazo 4.70 sy 9.2. Rehefa navoaka ny senia nefa izany dia lasa niakatra 7.20 tampoka ny vato azon'ny Irmara ka lasa nandresy tampoka indray izany ny kandida Irmara. Hatreto aloha dia mbola tsy naheno teny be loatra reto kandida avy amin'ny fanoherana reto manoloana an'ity voka-pifidianana vonjimaika ity, fa inotsika fa mbola hivoaka amin'ny fahanginana tsy ho ela ihany ireo kandida ireo. Fa raha tsy miova kosa nefa ny vokatra eny anivon'ny tribunal administratif dia toy izao ny firavitry ny filan-kevitra munisipaly ho an'Antananarivo renivohitra araka ny voalazany tao amin'ny pejy politika ranoray. Ny lisitra ny ity tanindrazana izany dia ahitana mpanolontsaina 7, ny lisitra ny RTM kosa mpanolontsaina 2, ny lisitra Tiako Madagasikara ahitana mpanolontsaina 20, ny lisitra Mouvement Gasikara mpanolontsaina 3 ary ny lisitra Irmara dia mpanolontsaina 420. Izany hoe tokony hanana ny maro anisa izany ny fanoherana ao amin'ny filan-kevitra munisipaly. Izy ireo no hanapaka ny teti-bolan'ny komina sy ireo fanapahan-kevitra lehibe raisina mikasika ny tanàna. Hovakiana fotsiny izany raha misy tsy tonga mivorona na madika. Marina fa ny kandida be ny tanàna dia tsy miditra ho mpanolontsaina munisipaly intsony. Izay ny voalaza tao amin'ny politika ranoray fa ho an'ireo izay tsy naharaka tao amin'ny fahitalavitra TVM kosa dia tiany ampahany horonan-tsary manamafy an'izany voka-pifidianana vonjimaika avy amin'ny seny Madagasikara izany izay nahazoan'ny Arilala Ramanantsoa ny fandresena ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Menina Antananarivo renivohitra. Voasoratra anarana 7.30 alina sy inonetsy. Tonga ny fidy 4.705 alina sy 2 hetsy. Vato Manakery 4.30 sy 4 alina sy 2 hetsy. Larana voalohany indépendant Iarivo Mandroso nahazo 7.70 sy 2 na aotra faingo 7.20 isan-jato. Faharoa Tia Tanindrazana 8.5 sy 2 alina na 2.20 faingo 7.70 isan-jato. Fahatelo RTM 9.9
703 na raika faingo 7 isanjato. Fahaefatra tiako Madagasikara 7 7 alina na 9 faingo 4 isanjato. Fahadimy indépendant monjaro indefo zavatsy mivalo 7 na 8 faingo 9 isanjato. Fahaenina mouvement Gasikara 9 7 na 5 faingo 7 isanjato. Ary fahafito tsika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona 7 ray hetsy na 7 faingo 4 isanjato. Zay kosa ny mamarana an'ity video antsika ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.